Tonga sao eto amin'ny acoustique gasy indray ny hira anarantsika zao dia hiran'ny aina ny lohateny tsy mahagaga. Alors tonga dia tomboka ny intro dia ohatran'izao ny faneniny. Zay miveriny indroa moa zay alors tonga dia tomboka ny accord voaloha C dièse mineur 7. Zay fotsiny. Tapitra zay mitendry G dièse mineur 7 eto amin'ny quatrième case. Dia mijanona eo ihany. Dia makato amin'ny deuxième case ianao F dièse mineur 7. Ok? Ok? Dia mijanona eo amin'le F dièse mineur 7 ihany ianao fa sokafana le première corde. E note io aty. Dia rehefa avy eo ny basse ampidinina atao amin'ny cinquième corde dia lasa A miaraka amina basse-na B. A miaraka amina basse-na B. Dia rehefa eo faranana E majeur. Zay. Averina tsy moramora. F dièse mineur 7 hein. Dia rehefa eo A miaraka amina basse-na B dia E majeur. Dia asiana arpeggio dia manomboka mihira amin'izay. Ok? Dia ny couplet ohatran'izao ny faneniny. Tsy mahagaga raha toy izao raha tonoso lony anao. Zay mifandeha voaloha E majeur. Dia rehefa avy eo C dièse mineur 7 atao amin'ny quatrième case. Misy an'iny hammer-on spool-off moa fiantso azy amin'ny teny anglisy. Ok? Dia raha tonoso F dièse mineur 7 atao amin'ny deuxième case. Raha tonoso lony anao dia eto B majeur. Dia rehefa eo makato amin'ny A. Ok, afaka ataonao bara ilay izy amin'izay tsy. Ok, zay. Dia rehefa eo olon-kafa vaovao no anilany. Ok, iny G dièse mineur 7. Olon-kafa vaovao C dièse mineur 7. Efa hitantsika daholo reto accord reto. Dia ny anilany eo F dièse mineur 7. Ok? Dia rehefa eo A miaraka amina basse-na B. Accord efa hitantsika daholo reto. Zay. Dia mitohy le hira dia miverina daholo le accord. Fa rehefa mamarana an'le couplet izy dia misy B majeur ny amarana anazy. Dia ohatran'izao zany. Ireo toetranao. Tendreny indroa. Dia makany amin'ny prix refrain. Dia prix refrain D majeur ny anomboana an'ilay izy dia ohatran'izao mifaneniny. No everinao adalanga misy samire. Zay ny phrase voaloha. D majeur. Dia rehefa eo A majeur. No everinao A majeur. Dia rehefa eo basse atao amin'ny F dièse dia lasa F dièse mineur 7. Adalanga misy. Dia rehefa eo accord vaovao B mineur 7 samirery. Ok, tazomina ohatran'izay. Ok, zay. Dia rehefa eo mitondra le hira. Tsy alala fity tsy hoany. Ok, iny A majeur ny anomboana an'ilay izy. Tsy alala. Dia rehefa eo G dièse mineur 7.
dia rehefa eo F dièse mineur 7 Fi ti dia eo amin'ilay tsy ho azy E sus 4 dia rehefa eo E majeur ok zany hoe ok zay dia verina daholo indray moany ok dia nataony ampo tadidiny satria mafony izy nanjo ny afo ok zay dia miova amin'izay ny tonalité an'ilay hira teo moa ilay izy E majeur dia zao ilay izy mivolasa C dièse dia manomboka amin'izay ny refrain eto amin'ny 4e case dia nafoiny nosoloiny ny mombanao ok zay ny anomboana an'ilay izy C dièse majeur dia nafoiny ok nosoloiny G dièse majeur eto amin'ny 4e case dia rehefa eo maka ato amin'ny 2e case ianao dia F dièse majeur no tendrena ny mombanao dia rehefa tonga amin'ilay mombanao miverina C dièse majeur ok dia mitohy ihany noadinoiny tsisy ntsonso azy anao iny le accord teo ihany C dièse majeur dia rehefa G dièse majeur dia rehefa mitendry an'ilay F dièse majeur ianao tazomina tendreny indroa ilay izy zany tsoazy anao ok dia iny refrain iny moa miverina indroa fa rehefa mamarana an'ilay refrain izy dia ilay tsoazy anao ok rehefa mamarana an'ilay zany tapitra ilay tsoazy anao dia misy ohatran'izao mifanena tsoazy anao zay A majeur dia rehefa eo B sus 4 ok ty E ty mahatonga anazy B sus 4 dia rehefa tapitra moa zay miverina makany amin'ny intro